Revana malala rehetra amin'ny tompo aminareo ane ny fahasoavana sy ny fitiavana ary ny famindram-po avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha hitsangana isika hisaotra sideran'Andriamanitra amin'izao maraina vaovao an'ny 14 avrila 2022 izao. Ny salamo faharoapolo ny andininy fahadimy sy ny fahaenina no erahantsika mamaky ho fiderahantsika n'Andriamanitra. Salamo faharoapolo ny andininy fahadimy sy ny fahaenina. Ampimbona ny feontsika isika hideran'ny tompo amin'ny alalan'ny salamo manao hoe: aoka iobo noho ny famonjena azonao izahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitray no anangananay faneva, ho tanterahan'i Jehovah ny angatainao rehetra. Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny vohosiny, hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinana izy, amin'ny herin'ny famonjen'ny tanany ankavanana. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, midera ny anaranao tokoa izahay amin'ny alalan'ny hira sy ny salamo izay entina hankalazana anao no ny amin'ity maraina vaovao ity indray omenao anay. Mankasitraka anao izahay no ny amin'ny niarovanao anay nandritry ny aliny ka nomezanao anay maraina vaovao indray. Mankasitraka anao izahay satria isan'izay nofoazinao no taominao tamin'ny tana mazaka ny fitiavanao tonga indray eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Hisaotra sy hidera ny anaranao, hanomboka indray ny tontolo andronay eo ambany fitantananao Andriamanitra. Hisaoranay ianao Tompo noho ny amin'izany fitiavanao izany. Hisaoranay ianao satria tena tianao izahay. Mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay anefa izahay, manoloana izany fitiavanao izany. Mifona aminao izahay satria tsy mba nahay nankasitraka anao tamin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Avelao heloka izahay Tompo amin'izao fo, ary hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao izahay. Ny fanainao masina no angatahanay asa ty anatinay, mba azonay mandray ny fanavaozanao tokoa amin'ny alalan'ny teninao. Dia meteza ianao hitoetra ty anatinay hanatrika izao fanompoam-pivavahana ataonay izao, fa tianay atao vonaitry ny anaranao irery izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay. Amen. Hivavaka isika. Tompo, tonga amin'ny fotoana andrenesanay ny teninao izahay. Ampanginy ny feo rehetra tsy avy aminao, tsy azonay mandray ny teninao. Sokafo ny fonay, mba ho tanolona ka niriny ny teninao, hanavaozanao indray ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Luka 4:20 ny andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Luka 4:20 ny andininy 4:20 hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema, ary ianareo ny vavolombelona izany. Ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola ao amin'ny tombonao anareo hatrany any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao no zara-mofinaina ho antsika amin'ity andro anio ity, izay andraisantsika ny hafatra ihany koa avy amin'ny Tompo entintsika mamakivaky izao tontolo andro izao. Raha jerena izao tenin'Andriamanitra izao dia maneho ny amin'ny Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana sy ny zava-niseho teo amin'ireo mpianatra sy mpanaradia azy taoriany izany fitsanganana tamin'ny maty izany. Raha tsy ahivina ny tantara dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy,
izay mbola noheverin'ny mpianatra sy ireo mpanaradia azy fa mbola maty Jesosy dia andeha hosorana ilay zava-manitra any amin'ny fasana. Nandeha nakany ny vehivavy dia tsy nahita fa nilazana hoe nahoana no any amin'ny maty mitadiavanareo ny velona. Rehefa nandray izany ny vehivavy dia niazakazaka nakany amin'ny mpianatra hoe efa nitsangana ny tompo, fa mbola tsy nino ihany reto mpianatra reto hoe nitsangana ny tompo. Nandeha indray ny roa lahy nandeha teny an-dalana nandeha ho any Emosy dia tafaradia tamin'i Jesosy, ary na dia niresaka tamin'i Jesosy nampahafantariny Jesosy ny amin'ny soratra masina dia mbola tsy nino ihany hoe tena nitsangana tokoa Jesosy. Fa rehefa nizarany mofo tamin'ny fotoana fisakafoanana ny hariva, izay vao nahiratra ny mason'izy ireo ka nahalala fa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy. Rehefa nahalala izany nefa izy dia teo indrindra Jesosy tsy hitany intsony. Ary rehefa tsy hitany intsony Jesosy dia nandeha namonjy ny mpianatra hafa indray izy, nilaza sy nanamafy fa tena nitsangana tokoa Jesosy. Fa na efa nandray izany indray azy reto mpianatra reto dia mbola tsy nino ihany fa nitsangana Jesosy. Fa tao anatin'izany indrindra Jesosy no nitsangana teo afovoan'izy rehetra ka nanonona ny fiadanana ho azy ireo. Dia efa hitan'ny masony indray Jesosy fa mbola tsy ninony ihany hoe tena nitsangana tokoa. Fa ny noheveriny dia hoe matotoa io hitan'io, fa eo Jesosy no manamarina hoe tena izy tenany tokoa. Jereo ny tanako sy ny tongotro izy, fa eo ny olatry ny fantsika izay namantsy anahy. Tsapao ny vatako fa tena misy nofo, fa tsy matotoa araka ny heveranareo. Ary namarana azy dia hoe misy hanina ve eo aminareo, fa raha fanahy na nofo na matotoa dia tsy afaka misakafo, ary tsy misy ilana izany sakafo izany. Fa na tsy eo an' Jesosy miharihary fa izy mihitsy ilay tena Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, ary tsy niova amin'ny endriny amin'ny maha izy Jesosy Kristy azy, tsy miova amin'ilay toetra ny feno fitiavana sy feno fampahiratana ny mason'ireto mpianatra reto. Fa aorian'izay dia miseho izao soratra masina zara perikopantsika izao, dia izy mihitsy no mampahiratra ny mason'ny mpianatra ahalala fa efa nambara tany amin'ny soratra masina tany am-boalohan'ny fitsanganany amin'ny maty. Jesosy Kristy ilay velona dia mamelona fanantenana ao anatin'ireto mpianatra efa kivy, efa nalahelo, efa tsy nanana finoana intsony ireto, dia mamelona fanantenana vaovao indray izy ao anatin'izy ireo. Ary izany fanantenana vaovao izany dia maneho fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra ambara ny soratra masina. Efa nambara tany amin'ny testameta taloha izany, nambara tany amin'ny soratra masina tany amin'ny andron'ny Jiosy tany aloha, tany amin'ny Pentatioka nambara izany, tao amin'ny mpaminany nambara izany, tao amin'ny Salamo nambara izany. Izany hoe ny fahafenon'ny soratra masina mihitsy no efa manambara fa tsy maintsy ho faty Kristy ary tsy maintsy hitsangana amin'ny andro fahatelo. Fa ankoatran'izay Jesosy ihany koa dia mbola nanambara tamin'ny mpianany hoe tsy maintsy ho faty izy ary tsy maintsy hitsangana ihany koa amin'ny andro fahatelo. Indraindray tokoa mantsy vakintsika io soratra masina io, fa tsy hinoantsika akory ny fahamarinany, tsy avelantsika ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika akory izany fahamarinany tenin'Andriamanitra izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mamelona fanantenana vaovao ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny. Fa tsy maintsy tanteraka izay rehetra ambara ny soratra masina amintsika dia inoy fa ho tanteraka eo amin'ny fiainanao izany. Mampanantena anao ny amin'izay endriky ny famonjena rehetra ny Tompo, ny amin'izay endriky ny tantanany ny fiainanao, satria malala ny hevitra heverana anao izy. Dia mety ezahino izany ianao, fa tsy maintsy marina ary tanteraka eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Fa izany fahaveloman'i Jesosy izany, mamelona fanantenana vaovao anatin'ny olona ihany koa, dia mitondra famonjena ho an'ny firenena rehetra. Ireto mpianatra ireto no vavolombelona asaina hanambara fa efa velona ny Tompo, ary hanambara ny fibebahana sy ny famonjena, ny famelan-keloka tsy ho an'ilay Jiosy ihany na ho an'izay efa teo Jerosalema ihany, fa ho an'ny olona rehetra, satria ambaran'ny soratra masina hoe ho an'ny firenena rehetra. Mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema.
tsy le olona tao Jerosalema ihany, arak'izay efa nambara tany am-boalohany na ny firenena Israely ihany, arak'izay nambara tany amin'ny testameta taloha, fa ho an'ny firenena rehetra ny famelan-keloka sy ny famonjena. Saingy izao atomboka eo amin'izay mpanota indrindra dia Jerosalema ilay nanombo an'i Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. Ka ianao na manahoana fahalemenao, na manahoana mety ho endriky ny elokao, ho anao indrindra ny famonjena toriana ho anao ankehitriny, ho anao indrindra ny famelan-keloka raha mibebaka marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, andeha isika amelona fanantenana vaovao indray ao anatintsika, fa Jesosy Kristy tena vonina amonjy atsika, amela ny helontsika raha mibebaka marina aminy tokoa isika. Fa ankoatr'izay famonjena sy famelan-keloka izay dia fampanantenana ihany koa ny amin'ny fanahy masina izay anafy herin'ny olony eo ampiatrehana ny asa fanompoana. Dia ambarany tsara eo amin'ilay andininy fa 7 sy 7 ary ianareo no vavolombelona izany, ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoery eo an-tanàna mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny avo. Ilay fampanantenan'Andriamanitra izay omeny Jesosy Kristy dia ny fanahy masina ho atafiny ho an'ny olona, ary izany fanahy masina izany no hanafiany hery azona miatrika ny asa fitoriana, indrindra azona mijoro ho vavolombelon'ny Tompo eo amin'izany fanehoana ny voninahiny izany, fanehoana fa velona tokoa ny Tompo Andriamanitsika. Andeha isika amelona fanantenana vaovao indray ao anatintsika, fa efa nomenantsika tamin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa, no raisintsika tamin'ny andro ny Pentekosta ny fanahy masina izay efa mitoetra ao anatintsika. Noho izany manana hery isika, azontsika miatrika ny androm-piainantsika rehetra, izay mety ho ady rehetra tsy maintsy ho atrehantsika, dia eo ny Tompo mampahery antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa indrindra azontsika mihazakazaka eo amin'ny sehatry ny fanompoana izay efa niantson'ny Tompo sy ny fidianany antsika, fa indrindrindrindra nanolorantsika tena teo anatrehany, dia ho amintsika rehetra ny izany fanantenana vaovao omen'ny Tompo antsika izany, azontsika mihazakazaka indray ao anatin'izao andro anio izao sy amin'ny androm-piainantsika ho avy rehetra. Fa tena velona tokoa ny Tompo, amelona fanantenana ao anatintsika, fa tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny soratra masina rehetra izay efa nambara ho antsika. Omenantsika ny famonjena amin'ny alalan'ny famelan-keloka rehefa mibebaka marina tokoa isika, fa indrindra efa ao anatintsika ny fanahy masina mampahery antsika, azontsika miatrika ny olantsika rehetra sy ny asa fanompoana rehetra, apetraka ny Tompo tanterahantsika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ao amintsika kosa ilay fanantenana vaovao omeny ny fahaveloman'ny Tompo antsika. Amen. Ndeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teninao omenao anay, misaotra anao izay satria tena velona marina tokoa ianao, mamelona fanantenana vaovao indray aty anatinay. Misaotra anao izay Tompo fa tena tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa, marina ny teninao, ary izay rehetra ambaranao amin'ny alalan'ny soratra masina dia tanteraka aminay sy tanteraka eo amin'ny fiainanay. Mamela heloka anay ianao ny amin'izay mety ho endriky ny fahalemenay sy ny fahahosanay, izay mety ho endriky ny fahotanay, satria mibebaka eo anatrehanao izahay. Ary omenao hery izay azonay miatrika ny olam-piainanay rehetra sy ny androm-piainanay manontolo, indrindra ny asa fanomponanao, satria efa nomenao anay ny fanahy masina. Tompo, mankasitraka anao izahay, ary ankehitriny izahay velona indray ny fanantenanay, fa tena velona tokoa ianao ilay Tompo Andriamanitray. Hiatrika izao tontolo andro izao izahay, mba ho amin'ny fifaliana sy ny fanantenana no hiatrehanay izany, mba azonay mijoro tsara ho vavolombelonao, satria efa velona tokoa ianao ilay Tompo Andriamanitray. Apetraka eo am-pelantananao ary ity tontolo andro hatrehanay ity, metezenao hiara-dalana aminay, omba sy tahiry anay eo ambany fahasoavanao, ka izay rehetra fifaliana efa nomenao anay, izay fanantenana rehetra efa nomenao anay, dia ho hiaraka aminay izany mandritra izao tontolo andro izao. Omba sy tahiry anay mandrakariva ianao, ka izay rehetra ho tanterahanay amin'izao tontolo andro izao ane,
dia ho ambany fitantananao sy fiarovanao, indrindra hanehoanay ny voninahitra ao Andriamanitra, dia momba anay mandraka hariva ianao. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny ankohonanay sy ny fianakavianay rehetra. Ianao no omba azy ireny mandraka hariva ihany koa mandritra izao tontolo andro izao. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny fiangonanao rehetra, izay rehetra tsy mba afaka miombona aminay amin'izao fanompoam-pivavahana maraina izao. Ianao no omba azy ireny mandraka hariva ihany koa ao anatin'izao tontolo andro izao. Izay rehetra heverinao mahasoa sy mahatsara ny fiainanay Tompo, tanterao aminay araka ny haben'indra fonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay sy ampimbonanay ny vavakay amin'ilay vavaka efa nampianariny anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isan'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Hitay anareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome ho anareo ny fiadanany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.